fotoana anankiray izay anekenay mihoatra noho ny hatramin'izay ny amin'ny fitarianao Andriamanitra ty fotoana ity. Aoko fotoana miavaka satria fotoana misy anao. Aoko fotoana miavaka satria fotoana anjakanao sy asanao eo amin'ny fiainana tsirairay avy Andriamanitra. Ndreto izay Andriamanitra manokatra ny fonay, manolotra ny tenanay indray eo anatrehanao Andriamanitra. Manolotra izay Andriamanitra satria fantatray fa eo am-pelantananao tsy misy afaka mandrombaka azy eo am-pelantananao Jesosy. Atolotra eo anao Andriamanitra ny mombana tsirairay avy. Ninona mety nilozana tany an-trano na asa na ankohonana, ninona zavatra mety nitranga tany aloha Andriamanitra dia zao Jesosy. Efa olom-baovao zay satria efa ao aminao Kristy. Manomboka zavatra vaovao indray zay amin'ity fotoana ity Andriamanitra. Manomboka zay satria ianao ilay fanombohana alfa. Ianao ilay eo aminao, eo aminay mandrakariva. Alleluia, Emmanuel. Ary ianao ilay omega, tianay Andriamanitra. Hiantoka ny fiafarany tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Tehirizo, tario, anaro izay Andriamanitra. Mitenena indray Andriamanitra androany amin'ny lalàn'ny mpanomponao izay isesy eto. Fa mila ampianarina izahay. Mila anarina izahay. Mila anao ny fiainanay Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy. Ny amin'ny teny izay mbola tsy renin'ny sofinay, fantatra sahady fa ninona mivoaka amin'ny vavanao Andriamanitra dia famelombelomana sy fananganana ny dikan'izany. Dia mitenena Jesosy. Taontsika hisaotra an' Jesosy androany. Ny amin'ny teny famelombelomana izay efa vonona sahady antsika tsirairay avy. Asa rato mivavaka androany. Halleluia, misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Tena misaotra Jesosy. Ny amin'ny teny rehetra. Satria eo anatrehanao dia miariary hatramin'ny miafina. Ka tsy maintsy voateny hatramin'ny miafina indrindra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Manaiky izay Jesosy. No ahitsy sy amboarina indray androany. Manaiky izay Jesosy. No hatsangana indray. No ampatsahivina. Sanatria misy lalana efa tsy izy eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa aoka androany ny fisarahanay amin'izany lalana tsy izy izany. Ary androany ny famerenanay indray ny fivadiana amin'ny lalana izy dia anao Kristy. Lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy. Aoka ny teny rehetra izay alokon'ny vavanay anambaranao. Aoka ny hetsika rehetra izay ataonay Andriamanitra dia ilay hetsika efa hitanay tao aminao. Tahaka anao Jesosy Kristy tsy manao zavatra hafa ankoatran'izay hitanao tao amin'ny ray. Tahaka anay koa Andriamanitra tsy hanao zavatra hafa ankoatran'izay hitanay aminao Jesosy. Eo amin'ny fiainanay amin'ny andavanandronay dia aoka ny voalohany hakanay ohatra dia anao Kristy. Ny teninao, nao kitoetra betsaka ao anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Alleluia. Araka ny teninao amin'ny Kolosiana 3:16. Aoka ny tenin'ny Kristy mitoetra betsaka ao aminareo. Dia aoka izany Andriamanitra no marina amin'ny tsirairay avy. Tario izay Andriamanitra. Aoka azoto hivavaka izay Andriamanitra. Tsy ho tafasaraka aminao naiza na oviana na oviana. Aoka ho tafakambana aminao foana amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Alleluia. Amin'ny anaranao Jesosy. Masina mandrakizay. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy an Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tonono ny fiadanan'ny Tompo amin'ny olo akaikinao. Alleluia. Tonono ny fiadanan'ny Tompo aminao manokana. Dia ny tsara indrindra ne ho tanteraka aminao amin'ity fotoana androany ity le efa voahoman'Andriamanitra dia eo na aminao indray. Amen. Amin'ny Salamo fa 46 no vakintsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. 770. Salamo fa 770 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no vakintsika rehetra. Salamo fa 770 ny rahantsika rehetra mamaky tonkiry izy ity fa zany hoe tsy asiantsika feony fa vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny ten'Andriamanitra, Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy ahatahorantsika. Na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho any anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misambaravara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Misy ony, koa ny sampany dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra. Fonenana masiny avy indrindra. Andriamanitra no eo afovoany. Ka tsy mba hetsika izy, Andriamanitra no hamonjy azy. Rehefa madiva ho maraina ny andro. Amen. Amen. Ndao tsika amerina ny fahatokitsika ao amin'Andriamanitra. Tsy hijery ny zavatra misy fa amerina ny fahatokitsika ao amin'Andriamanitra. Vavakantsika ary. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny toky sy andry iankinanay Andriamanitra dia aoka ianao rery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy. Aoka tsy ny tenin'ny olona, tsy ny zavatra hita amin'ny maso, tsy ny re eto tany Andriamanitra. No na misamboaravoara ny ranomasin'Andriamanitra, na mitsoka rano rivotra, dia aoka ilay teny mitondra fahatoniana ao anatin'ny fonay Andriamanitra dia ny teninao irery any Andriamanitra. Voatahiry zay rehefa feno ny teninao Andriamanitra. Afaka mijoro zay
rehefa feno ny teninao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, indro Andriamanitra fiderana no asandratray ho anao. Fiderana no tolotray Andriamanitra. Eo anatrehany zavatra rehetra Andriamanitra dia fampianarinao izay. Tsy hoe izahay mahay menomenona ny tianao heno, fa izahay manolotra fiderana amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Aoka ny teninay ho tenim-piderana, ny fijerinay ho fijerina ampideran'Andriamanitra, ny fandehanay ho fandehana mpiankohaka amin'Andriamanitra, ny toe-ponay Andriamanitra ho toe-pon'olona voafory eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy mahita akoatra ny tongotrao Jesosy Kristy, tsy mahita tsy manana tombony akoatra ny fanomezana ny fonay ho anao Andriamanitra tsara indrindra. Tsy ny mahavita asa ny mahamaika anay Andriamanitra, fa ny manome ny fonay ho anao Andriamanitra tsara indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy, fiderana no atolotray androany Andriamanitra. Ataontsika hanolotra ny fiderana ho an'Andriamanitra. Eo anatrehany zavatra rehetra dia fiderana no menan'i Jesosy. Eo anatrehany zavatra mety misy contradiction, mety misy zavatra tsy niomanana, dia fiderana no menan'i Jesosy. Eo anatrehany zavatra zaka sy tsy zaka, niomanana sy tsy niomanana, dia fiderana no menan'Andriamanitra. Eo anatrehany zavatra mety tsy niomanana, mety misy choc be dia be iainantsika isan'andro fa zao, ny fiderana no menan'Andriamanitra. Alleluia. Fiderana no asandratro anao raha eo tsy ho takatriny saiko ny alebiazana. Nefa mahagaga fa nefa mahagaga fa na mbola kely aho dia mbola no tiavina. Ndao veritsika any fiderana no asandratro anao. Fiderana no asandratro anao raha eo tsy ho takatriny saiko ny alebiazana. Nefa mahagaga, nefa mahagaga fa na mbola kely aho dia mbola no tiavinao. Indro atolotro anao, indro atolotro anao, indro atolotro anao, ny fo raiso anao anjakao, raiso anao kanjakao toko ny fahazazako anie, ny fahazazako anie riray malalao. Mbola tiako hiderana anao, tiako hiderana, indro atolotro anao, indro atolotro anao, ny fo raiso anao anjakao, raiso anao kanjakao toko ny fahazazako anie, fahazazako anie riray malalao. Mbola tiako hidera, indro atolotro anao, indro atolotro anao, ny fo raiso anao ka anjakao, ny fahazazako anie, zazako anie riray malalao. Mbola tiako hiderana, ny fahazazako anie, ny
zazakwanye riray malalao mbola tiako hiderananao mbola tiako hideranana ny fahazazako ny fahazazako riray malalao ulaniko umenay hoanao tompo androany ny momba anay Jesosy hideranay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao satria fantatray loatra ianao Jesosy fa tsy fandanimpotoana ny fiarahana aminao Andriamanitra fa investissement ny amandrakizay alleluia dia tsy izay Andriamanitra vonina ny an'olitra ny ao anaty lalina sy ny miafina aminay Andriamanitra atolotra eo anao Andriamanitra Jesosy eo anatria mety tepitepy sy ny somebiseby amin'ny zavatra rehetra dia ny zavatra atolotra eo anao Andriamanitra dia fiderana foana Jesosy Kristy tsy midera ny zavatra misy zahay Jesosy fa mideranao isanandro fantatro Andriamanitra fa mijeranay ianao fantatray Andriamanitra fa ianao no antom-pisiny tsirairay avy fantatray fa manana projet tsara be ianao anay tsirairay avy ary izany Andriamanitra dia mila alainay tsirairay avy ao aminao Andriamanitra izay mila manatona dia maka an'izany eo an-tongotro ao Jesosy ampiankofana Jesosy ndreto izay amboary ahitseo indray zahay anana ny fombanao halleluia fantatro izay noko sy ny fitiavany ahy miadana ny foko miadana ny foko misindany ahiahy misindany ahiahy fantatro izay noko fantatro izay noko sy ny fitiavany ahy sy ny fitiavany ahy miadana ny foko miadana ny foko misindany ahiahy misindany ahiahy mety iovy izao rehetra izao mety iovy izao rehetra izao tompo afa-tsy anao tompo afa-tsy anao ianao tiay tsy miova fa mandraky izay tia ianao tiay ianao tiay ka nao fonas izao rehetra izao tompo mbola tiay ianao fantatro izay noko Jesosy ianao zany fantatro izay noko sy ny fitiavany ahy sy ny fitiavany ahy miadana ny fo misindany ahiahy misindany ahiahy mety iovy izao rehetra izao mety iovy izao rehetra izao tompo afa-tsy anao tsy anao ianao tiay tsy miova fa mandraky izay tia ianao tiay ka nao fonas izao rehetra izao tompo mbola tia ianao tiay
foko sy ny zavatra andrasanao Andriamanitra. Fa androany Andriamanitra dia aoka ho tadidiko tsy ho adiniko mandrakariva Andriamanitra. Fa anatrehany zavatra rehetra dia manana tombona satria fantatra fa ianao ty ahy Andriamanitra. Tsy manary ahy ianao ty ahy Jesosy. Tsy miova fa mandraky izay dia ianao ty ahy ka nao foana azy izao rehetra izao tompo mbola ty ahy ianao. Dao tsika teka mafy Jesosy ho anao izany teako izany, ny aleluia sy ny fiderana dia ho anao Jesosy. Mila anao zahay fanahy masinao, mihoerindray zahay, mihoery zay fanahy satria tsy mahefa tsy mahay na inona na inona izahay raha vao tsy anao no mitarika anay. Diso ny lalanay raha vao diso ny fitarianay, diso ny tanjonay Andriamanitra raha vao afa mitarika anay. Ny tokana tokony hitarika anay Jesosy dia ny fanahinao irery ihany. Androany Andriamanitra dia manaiky indray zay hoentin'ny fanahinao dia ny fanahy masinao Andriamanitra. Alleluia. Fanahy umeueri ao fanahy velum ao azavenireri ao família não insana tua maniqueri ao amini sand now amini sand David diz que é fanahy masno fanahy o meu fanahy masino velum azavenireri família não insana tua maniqueri Wani aminiza muzai Wani aminiza Yantoniza mua Fiana wire Nusakai za kwiza Usuri sitariu Fianao no antenai Fianao no antenai Wani aminiza Sun
rehetra dia mahatsapy izay Andriamanitra. Fa rehefa tena tianao zay dia marina tokoa ny teninao hoe miara-miasa anosika anay makany aminao reny Andriamanitra. Atonga anay afaka mamoaka teny Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra hoe Jesosy ho any amin'iza moa zahay fa ao aminao nefa manana ny fiainana mandrakizay zay Andriamanitra. Aleluia. Dia ho any amin'iza iantso an'iza moa fa ianao irery no sakaizako izao ho sorisitarivo zahay rehetra ianao no antena ianao no antenanay ianao no antenako isana tsy misy hafa tsy misy hafa antenainay mihoatra anao ianao Jesosy ny fantohanay amin'ny fotoana rehetra tsapanay mihitsy amin'izao fotoana izao Jesosy hoe ny asaribidiny izany teninao izay milaza hoe ny fimpanjinana anao no miazona ny fonanay tsiraray avy. Raha vao diso ny fijery dia miova ny fonay Andriamanitra dia mety hampiova ny zavatra voky ny vavanay fa androany Andriamanitra dia aoka amin'ny zavatra rehetra enatrehan'ny zavatra rehetra Andriamanitra dia anao tahaka ny Paoly sy Silasy nafatorana ny tanana sy tongotra dia ny zavatra mivoaka ny vava tsy fitarainana fa teny makany aminao Andriamanitra. Enatrehany mety faneriterena amin'ny toe-po maro samihafa Andriamanitra dia misy vocabulaire tokony hazatra ny kristiana. Enatrehany zavatra rehetra dia ny frazinay Andriamanitra dia aoka ilay miafina anatin'ny fonao Andriamanitra no miariary ao anatin'ny vavany tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy. Dera ho anao Jesosy. Enatrehany zavatra rehetra dia dera ho anao Andriamanitra. Aleluia. Masenianao ianao Tompo tsisy anao masenianao ianao dera ho anao Jesosy. Ndao tsika rehetra arakiran' izany masenianao ianao Tompo tsisy to anao Tompo tsisy to anao masenianao ianao dera ho anao Jesosy. Ndao veritsika azy any masina ianao Tompo tsisy to anao Tompo tsisy to anao masenianao ianao dera ho anao Jesosy dera ho anao Jesosy. Ideranao mandrakizay ao ideranao mandraki
kianjanao Jesosy eo amin'ny fanandreanao eo ankianja eo aminao Jesosy no atsika ika halleluia mafy be iteka mafo an Jesosy halleluia 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 sio halleluia mafy be ho an Jesosy halleluia eo ankianji zay akaiky anao no ametia tsisy tsara indrindra mihoatra ny eo an-tongotrao Jesosy rehefa teo tongotrao Maria dia tsy nahita ny raha tokony ataony Andriamanitra fa nahitanao Andriamanitra ny fahitany anao Andriamanitra dia lehibe lavitra no ny fahafahanay mieritreritra ny zavatra atao ho anao Andriamanitra dia androany Andriamanitra ampianary zahay ametraka ho lara-pamehana ny fifandraisanay aminao mihoatra anao ny fanaovanay zavatra ho anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy naiza misy anay aoko feno anao zahay aoko anao nikasika ny fonay tsirairay eo ankianja eo ankianji zay akaiky anao no mametia sy tiaka ho an Jesosy ataovy mafy ny tiaka ho an Jesosy ary mazo toerana tomboka azafady tonga amin'ny fotoantsika amerenana ny voninahitra any Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Miderahany Jehova miantsony anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Amen. Izay tenin'Andriamanitra izay no entiko hitondrana ny fijoroana vavolombelona amintsika rehetra. Nandritra n'izay fotoan'izay dia io teny io foana naverimberiny tompotamiko nandrapatonga ny androany. Izy ity moa zany araka ny tenin'esy pasteur Tery Ambaravarana dia hoe tsisy hoe ahoana fa teny abory ny fotoana. Dia nisy talohany nandeha teny abory dia niala taty Antananarivo dia 3 jours talohany nandeha tany dia nisy narary ny party tamin'oniko. Dia zakako mihitsy ilay izy satria ny narary foana. Dia ohatra rehefa somary nanana sensation hoe misy rano mivoaka amin'ilay izy. Dia niteny tamin'ny vadiko dia henoko foana izy amin'ny alina mivavaka ho anahy. Dia lasa ihany nandeha tany nisy namako nisy taona izy nisy ohatr'izay koa dia natsoko ilay namako dia nandeha zany dia nanao diagnostika dia rehefa tonga tany dia nonoko anankiroa mihitsy zany manomboka marary. Dia nisy fanafody be dia be ty ozy izy ilay olona hosorana isaky ny adiny roa dia mila makaty ianao mandritra ny 10 andro dia reto raha reto sotronao ohatr'izao sy ohatr'izao dia netiny dia tonga tany an-trano dia naprimo dia niala zoma zay niala andeha ho any Majunga dia najanoko tao an-trano ilay izy dia rehefa tonga tany Majunga dia namay be mihitsy ny andro hoe sohatra Jesosy fa tsy ho andeha vozon'ilay menaka iny mihitsy fa ty andro mamay be ty ve mbola andeha hiositra menaka isak'izay mandeha dia tena hoe izay ilay izy najanona tany an-trano ilay fanafody dia tsy nanao ninina mihitsy azy zany dia rehefa tonga nandritra ny fotoana dia tao amin'ny deuxième jour ny croisade dia ny partage natao amin'ny papa tamin'izay ilay lehilahy narary nandritra ny 7 taona. Dia vao nanomboka ny partageny dia naheno kasika zany tery amin'ny sisiny bortery dia nandeha ny appel tao anatin'ilay partage aloha dia tena nanana etaeta be mihitsy aho hoe Jesosy raha zany anontaniana ho an'izany hoe te ho sitrana venao dia za tonga dia mamaly fa tsy mbola andeha teny hoe ka zao dia tao anatin'izay dia izay dia nivavaka tao anatin'ilay partage zany za mihitsy Jesosy fa afaka kasihanao dia rehefa nandeha ny appel dia tao anatin'izay tena tonga dia ny zavatra tena henoko hoe ny maivana ilay nonoko anankiroa
dia avy eo papa ny teny hoe rehefa avy eo izy dia nisy fandaminana zany amin'ny fanasitranana amin'izay dia efa saika tsy hoeny a dia ohatra misy manosika dia hoeny zany hoe juste confirmation sisa le tery amin'le fametrahan-tanana zany hoe tao anatin'le partage tao anatin'ny teny latsaka no nisitrahan'i Jesosy rehefa nanaiky aho hoe za Jesosy mino fa afaka sitrananao ary manontany eto ianao hoe te ho sitrana ve ianao dia za tonga dia niteny hoe za te ho sitrana sika iverina any Antananarivo intsony ty hoe iverina indray a nosotro an'le menaka iny dia tena voninahitra ho an'i Jesosy a talohan'izay natao an'izao kely fotsiny ara nonko dia tsy zakako fa vao tonga tao an-trano any vitany deuxième jour dia tena nataoko tena tsinjindriko farany aky mihitsy nanatorony io aka raha tsy vitako fa marary fa tena hoe saotra Jesosy a tena hoe alleloia fa tena nosotran'i Jesosy a tsy marary tsiny hatramin'izay Taovy mafy ny tiakao an'i Jesosy a début ana cancer efa diagnostiqué fa ny foanan'i Jesosy any teo amin'ny fanatrehana mandroso rahalahy Alleluia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany na zavatra anankiroa ny anomezako voninahitra an'i Jesosy a voalohany a zavatra very ka hita indray nisy fitaovan'olona izay nindramiko zany dia rehefa tonga amin'ny fotoana merenana an'le izy dia nisy piesy tsy hita le izy nisy piesy tsy hita dia sady aikatra kely satria manahirana mamerina zavatr'olona tsy complet dia tsy hita mihitsy le izy tena zavatra kely zay dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny fona tamin'le tompony hoe tsy hita le izy fa miala tsiny fa miala nenina mitady an'le izy nefa zavatra tsy possible ho hita satria tany lafy le izy mivery dia tany amin'ny toerana tsy anytena dia avy eo nivavaka tamin'i Jesosy hoe Jesosy mba me solution amin'io fa tsy hita hoe ahoana ny atao dia ndray alahady zay teo amin'ny estrade teo amin'ny misy toerana izay dia teo ampovoan'ny estrade teo le izy mipetraka tany ambady be nefa tany lafy le izy nivery dia nanontaniako le olona mpiara-manao installation aminay tao hoe ahoana tonga avy an'ity teto sao dia ry zalahy zany manao gafigafy na hoe ohatr' izany sady tsy mahay mizory fa ataoko hoe fa un mois sa 2 mois taty aoriana le izy mipetraka teo tsara dia tsisy nalala ry zareo hoe tsy nafantatra akory ry zareo hoe very le izy ohatr' izany dia izay ny anankiray aloha za hoe anjely zany nanatitra an'iny teo dia ny faharoa nisy entana anankiray ohatr' izay koa an'olona le izy dia zavatr'olona le izy nampiasaina tamin'ny asan'Andriamanitra dia tsy hita le izy napirimiko tsara be tao an-trano dia tsy hita le izy dia tsy haiko ny anareo fa ny anay rehefa zavatra ao an-trano tsy hita ka rehefa tsy hita amin'ny mamanay dia kotiny tsy hita tsony zay dia niteneny mamanay zany hoe mba jerevy dia ohatr' ity le fitaovana nafisehako ny sary mba ohatr' ity le izy dia nitedavina partout fa tena tsy hita le izy dia ho za hoe bon kotiny tsy hita zany zay kotiny very koa zany le izy dia natsiaro le zavatra anankiray teo dia ho za hoe Jesosy raha mivoaka zay dia hijory vavolombelona aho dia ny andry aloha zany ampitsoniny hoe hivoaka le izy dia hijoro aho amin'ny Zoma zany dia tsy mivoaka le izy dia ataoko hoe elaela après amin'izay nivoaka le izy tao an-trano tena même toerana efa nitedavina partout fa mivoaka le izy dia mijoro androany zay ny faharay tapany faharoa amin'le voalohany dia faharoa farany ny fanampiany fanahy masina nisy fizarany manda nisy fizarany pasteur manda hoe tsy tokony ny zavatra rehetra tokony hakintsika amin'i Jesosy fa tsy tokony asitsika kategoria hoe rehefa zavatra mahazatra atsika dia tsy entana mbavaka tsy ankina amin'i Jesosy fa na ny détail kely aranozy izy dia tokony ataontsika ankina amin'i Jesosy foana dia nisy azy zay tamin'ity semaine ity nampanovin'olona anay dia somary mavesabesatra le izy dia niantso fanampiana tamin'olo-kafa dia nandeha zany aloha le nisy vagina asa anankiray nataon'le mpiara-miasa tamiko nataony tapakandro le izy dia vita iny rehefa nalefa le izy dia niteny le olona nilan'le asa hoe ty ozy izy misy asa vaovao x3 an'le natao teo an'le voaloha teo dia ok dia ozy hoe oviana ty ny tokony oviana mety vitanao
mantsy anaty ozy zany mikajy zany hoe le ray tokony tapakandro a fois 3 de bon miezaka kely zany de tokony hoe rapitso zany ray andro mba menao ray andro zany de vitako tsy possible ohatsy izy a fa ilaiko zao ty ilaiko rehefa avy eo de ahoana roa zany Jesosy de nisy paramètre atao hoe nila napiny izy de okeranao fa ao fa iezahako a de hita eo de nitiako zaraina hoe rehefa manao zavatra tsika de mangatah foana amin'ny fanay masina amin'ny fitariana apetrao amin'ny Jesosy atao fa rehefa anao an'le izy de mivavaka hoe tario a Jesosy tario fanay masina satria tsy possible ho vitako rehefa avy eo zany ty fois 3 an'le asa tsina de mahatsapa eo ampanaovana an'le izy hoe tarian'ny fanay masina hoe eto atao voalohany ty atao faharoa ty atao farany midiratsy a de aza atao aloha retsy a de reto atao aloha de ataovy an'izao ty de rehefa vita ty de ataovy an'izao de vitanao vetivety io de tena vitako ataoko hoe adiny ray teo eo le izy de tena nisaotra an' Jesosy a de nanganohany kely mihitsy vita le izy fa satria tsapako hoe tsy capacité-ako le izy tsy za tena tsy mahay zavatra hoe rapida be zany fa tena an' Jesosy rery mivoninahitra de nifehan'le izy nifintina an'le izy a hoe ninona zavatra ataontsika na zavatra eritreretintsika foana hoe zavatra efa mahazatra atsika de aleo tsy mandeha amin'ny fahazarana fa miankina foana amin'ny Jesosy Kristy a miankina foana amin'ny fanay masina de ho anazy rery ny voninahitra aotsika itehaka mafy ao an' Jesosy a manasanao hitsangana andaotsika amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy raha tadiditsika tamin'ny heritaona aloha ny tsaroako a tamin'ity taonty ohatra nisy an'izay koa isitraka ny asa fanompon'ny anjely tsika de miteny Andriamanitra de mandritra ny taona misitraka an'izay anisan'ny tenena tamintsika koa zao tamin'ity hoe famangim-panotronana hitanareo any anatin'ireny témoignage ireny a miteny Andriamanitra de manamarina ny teniny de ndaotsika hisaotra fa raha aretina diagnostika ny dokotera tonga eo amin'ny fanatrehana fotsiny a de efa fohanan'Andriamanitra amen ianao eto amin'ny fanatrehany androany ndao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany hisaotra koa tsika satria rehefa miteny Andriamanitra hoe andefa ny anjeliny izy asa fanompon'ny anjely de mandefa ny anjeliny izy amen teny koa Andriamanitra hoe mila mangataka ny fanamasina tsika hatramin'ny zavatra kely de rehefa miantoraka tsika miantehary tsika de mibitsika izy a de manampy atsika raha zavatra tokony vita ray andro adiny ray no Jesosy rery any a no ny fitariany andaotsika sandratritsika ny tanatsika de ndaotsika hisaotra an'Andriamanitra fa tsara loatra izy ray amin'ny anaran'i Jesosy reto izay misaotra anao mankasitraka misaotra Jesosy a fa ninona zavatra mety ho diagnostika ny dokotera lazay ny olona mikasika ny fahasalamana sy ny toe-javatra misy de ianao rery any ny tompony teny farany ary niporofonao zany tamin'ny aretina fa ny ilanay de no hijanona eo amin'ny fanatrehanao satria eo ihany no fanalana ny zavatra tsy mety eto amin'ny fiainanay a sy fitehirizana ny fahatsarana rehetra zay efa natombokao teto amin'ny fiainanay Jesosy Kristy avy Nazareto misaotra ny amin'ny nandefasanao ny anjelinao Jesosy amerinareo zavatra very tany ilafy a ary naverinao zany tany Ambatobe misaotra Jesosy a na de efa nialana nenina ara ny fitadiavana an'izany de vitanao ny nampitranga izany a amin'ny fotoana zay mety aminao ary misaotra anao koa zay Jesosy fa rehefa miantehatra aminao zay de tarihanao amin'ny alalan'ny fananao masina ka afanganonao ny fotoana ho amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaranao irery any ka eto zay Jesosy de manome voninahitra ny anaranao misandrata fa ianao irery any tao ambadika izany ianao irery any manafangana ny fotoana ianao irery any mahavita maniraka ny anjely ray amin'ny anaran'i Jesosy ianao no manafoana ny aretina raisanao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen andaotsika hitehaka mafy a ho an' Jesosy anasantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra hitondratsika ao anatin'ny teny tiafa mafy a ho an' Jesosy Salamat toepko. Ek is bly om julle weer te sien. Palindray a tafahoana amintsika rehetra. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Miravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In my home language. Zay amin'ny fiteny avy any amin'ny firenena misy ahy. Me Patrika. Afaka mahazo toerantsika rehetra. I'm not sure who was there on Wednesday morning. Tsy tena azoko antoka tsara hoe izavy nanatrika tamin'ny Zoma maraina, tamin'ny alarobia maraina. So I'll quickly summarize what happened Wednesday morning. De ho fitianiko foya ny zavatra noresahana tamin'ny larobia maraina teo. And I was sharing about the fact that so many times people tell me
dia nizara hoe tamina ohatran'ny hoe imbetsaka ny olona no miteny ahy We don't want to do business with Christians. hoe zay tsy te hanao fandrarana miaraka amin'ny kristianina We don't trust Christians. zay tsy matoky kristianina And we talked about the lukewarm Christianity. dia nyresaka koa momba ny hoe kristianina matimaty And I said to be a lukewarm Christian is more dangerous than a Satanist. dia niteny tamin'izay hoe ny kristianina matimaty dia mbola loza lavitra noho ny satanika Because you expect from a Satanist bad things. satria ianao manantena zavatra ratsy avy amin'ny olona satanika Am I right or wrong? tsy marina ve zany teneniko zany But you expect from a Christian good things. dia ianao koa manantena zavatra amin'ny kristianina And that's why Jesus cursed the fig tree. dia zay nampatonga an' jesosy a nanozina lay aviavy Because it was supposed to bear fruit. satria tokony tondra vokatra le izy And today we're going to continue about the second way of serving God to change in your life. dia androantsika dia iresaka aloha hoe fomba faharoa afaka hitaren'andriamanitra ny vanany fiainanao The first part was to abide in Him, ny voalohany dia hoe ianao mitoetra ao aminy and He will abide in you. dia izy hitoetra ao anatinao That's John 15, where He says, You are in the vine. zay ao amin'ny jaona 5:12 dia miteny hoe ianao dia miray amin'ny voaloboka And it will bring forth fruit. dia zay hitondra vokatra We were reading about Philippians 1, dia namaky koa zay tao amin'ny Filipianina toko voalohany where He says, and He promised, God will finish the work He starts in you. dia izy nampanantena hoe Andriamanitra no hanatanteraka ny asa tsara izay natombony teo amin'ny fiainanao He told the disciples in Acts 1, verses 4 to 5, zao nolazain'i Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 14 ka sy ny 15 tamin'ny mpianatra Don't go anywhere. izy aza miala aloha Wait until the Spirit comes over you. miandrasa mandrapatonga ny fanemasina eo aminareo And He promised them, You will receive power, dia nampanantena izy hoe andrahery anareo and you will be my witness dia anareo vavolombeloko in Jerusalem, Judea, and the end of the world. any Jerosalema sy Judea Samaria ary hatrany amin'ny farany tany So, church, fiangonana family, riankonana it's important sometimes to just wait indraindray dia ilaina ny miandry so that God can give you that power, and when you go, you are that salt and light. dia mba hahafahan'Andriamanitra manome anao an'le hery dia rehefa mandeha ianao dia ianao ny fanasina sy ny fahazavana There's no doubt, tsy misy fisalasalana ao anatin'izay there's no timidity, tsy misy fahamenarana there's no shyness. tsy misy hoe menamenatra ianao manao zavatra You react when the Spirit tells you to react. manao zavatra ianao rehefa miteny anao hoe tokony hanao zavatra ianao rehefa miteny anao ny fanahy Doesn't matter how you react, the important thing is you must react. tsy mampaninona hoe ohatrany ahoana ny anaovanao an'le izy fa ny zavatra manan-danja dia hoe ianao manao an'le izy When Jesus was thinking, rehefa saintsainy Jesosy Who will I choose hoe iza ary nofidiana to go? andeha He chose different characters. dia ny safidy toetran'olona samihafa izy Peter was always very excited, Petera dia le olona mitanetana foana sometimes overexcited. indraindray ary dia mihoatra noho ny mety And some of the other disciples was a little bit more shy. dia ny sasatsasany tamin'ny mpianatra indray dia somary menamenatra But the thing is, they all reacted when Jesus asked them to do something. fa ny zavatra tena manan-danja dia hoe izy rehetra namaly daholo rehefa nangatahan Jesosy anao zavatra So today, androany we all need to make a choice. isika rehetra dia mila mandray fanapa-kevitra Doesn't matter how long you have served God. tsy mampaninona hoe fahafiriana zay no nanomponao an'Andriamanitra I said on Wednesday day, even if you're a pastor or a leader or an elder, tsy mampaninona hoe pastery ianao na mpitarika na hoe loolona ao anatin'ny fiangonana even me, na izaza in my preparation, ao anatin'ny fanomanako the Holy Spirit was talking to me. dia fanamasina koa nge mba miresaka amiko hoe Why? fa maninona We need to turn away from the things that we did in the past. satria mila isika mitodika amin'ny zavatra nataontsika tany amin'ny lasa We need to throw away the shackles that is holding us back to excel. dia mila aritsika lay rojo mifehantsika tsy androso
We need a conscious decision to say, I want to turn away from the things of the past. Dia mila manapa-kevitra hoe tonga saina tsara tsika manapa-kevitra hoe za dia te hiala amin'ny zavatra nataoko tany amin'ny lasa. And when you wake up or you turn away from this meeting today, Dia rehefa mifoha ianao na mandeha miala amin'izao fivoriana izao androany, and you go home, you are very excited. dia rehefa mandeha mody ianao dia mety entanetana. And somebody asks you, what's happening with you? Dia mety hisy olona anontany anao fa inona kay mahazo anao. You tell them, I'm changing my life. Dia miteny azy ianao hoe za nova ny fiainako. Why? Fa maninona? Because I want to be like Jesus. Satria te ho tahaka an Jesosy. I want to follow Jesus. Za te hanaradia an Jesosy. Because he made me without any speck, without any, there's nothing that he didn't finish in me through Christ in me. Satria tsy nisy hoe na dia pentina na dia iray akory aza tamin'i Jesosy namorona anahy fa ampy sy mety ny nanamboarany ahy. And when this thing Dia raha ohatra hoe reto tanana sy tongotra reto wants to stand up, hoe te hitsangana, you say to him like a dog, hey, Well- sit. raha ohatra hoe nofinao ny te hitsangana dia miteny ianao ohatra ny teny amin'ny alika hoe mipetraka, mipetraka, Calm down. milamina ianao, You will have your time. anana ny fotoananao ianao. That's why God says, seek first the kingdom of God and his righteousness. Izay mampatonga an'Andriamanitra miteny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Now to go deeper into that scripture, Raha andeha lalindalina kokoa tsika ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Paul was explaining to Timothy in 2 Timothy 4, Paul zao dia nanazava tamin'ny Timoty ao amin'ny Timoty 2:4. you should use all your energy, Hoe tokony ampiasainao ny herinao rehetra, all your power ny tanjakao rehetra to gain everlasting life. mba hahafahanao manatratra n'ilay fiainana mandrakizay. He says, run away from the things of this earth. Hoy izy hoe mandosira ny fiainana eo amin'izao tontolo izao, ny zavatra izao tontolo izao. And that's why he says, seek first the kingdom of God and his righteousness. The rest, God, will add in your life. Hoy izy izay mampatonga anazy miteny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Dia hoy izy hoe ny ambiny za Andriamanitra no mameno azy. And you know what's, the devil is very good to make you doubt. Dia hitanao ny devoly dia tena hainy tsara mihitsy ny mampatonga anao anana ay. Who knows how many thoughts goes through your head every single day? Isaka hoe mahalala hoe firy ny eritreritra mandalo amin'ny sainao isan'andro isan'andro. Who wants to say a figure? Come. Iza mba te hiteny chiffre fotsiny. Is it 100? Mety hoe 100 ve? Is it 1,000? Mety hoe 1,000. How many? Firy kay? Between 60 and 80,000 thoughts per day through your head. Eo anelanelan'ny 60,000 sy ny 80,000 eritreritra isan'andro. It's quite a lot. Be dia be zany par jour zany fa tsy hoe isam-bolana akory. And what does Jesus says you must do with negative thoughts? Dia inona kay ny zavatra tenenin Jesosy momba ny fisainana tsy mahomby. In 2 Corinthians 5, he says, take it, capture, Ao amin'ny Korintiana 5:5 izy dia miteny hoe alainao ilay izy dia baboana, and submit it to God. dia hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra. So church today Ry fiangonana androany is about your part, dia momba n'le anjara asanao. because God will finish his work. Satria Andriamanitra nampanantena fa izy hamita ny asany. But it's like a marriage. Fa ohatran'ny fanambadiana le izy. It's not a 50-50. Tsy hoe 50-50 atsasany le izy akory. It's 100-100. Fa 100% foana no omen'ny tsirairay. And with God, Rehefa miaraka amin'Andriamanitra, do you think he will give 98%? ianao hoe mieritreritra hoe Andriamanitra amenao 7% No, he will always give 100%. Andriamanitra amenao ny 100% avy amin'ny foana. So what is he expecting from us? Dia inona kay ny zavatra tenain'Andriamanitra ny amintsika? A small part? Hoe ny ampahany fotsiny. Hey, God, I think sometimes you're a little bit slow, so I'm going to do my own thing, and please, you must just bless it. Dia mety teny ianao indraindray amin'Andriamanitra, indraindray ianao ry Andriamanitra ohatran'ny taredrety zany ianao, ohatran'ny hoe malaina be ianao anao zavatra fa alao aloha ataoko ty zavatra ty dia mangataka aminao fotsiny mba hitahinao an'ilay izy. When things happen in your life, are you really thankful? Rehefa misy zavatra ve mitranga eo amin'ny fiainanao dia tena mankasitraka ianao. Colossians 2 says we must run over with thankfulness. Satria ny Kolosiana 2:2 dia miteny hoe tokony hiboboka ao anatintsika ny fisaorana.
But let us continue. Let's read the work of the flesh. Dia hotoizantsika ilay izy dia hovakentsika hoe inona ny asan'ny nofo. All of our flesh, Nofontsika rehetra, not some of us. fa tsy hoe ny sasatsasany. Let's go first to Galatians 5. Dao dia tsika hijery amin'ny Galatiana 5. And we read Galatians 5, verses 19 to 21. Dia ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Galatiana 5 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20. I want to read it today, even if you know it. Vakiko ilay izy na dia efa fantatrao aza. Because there's a specific reason I want to do it today. Misy antony manokana ny tiako hanaovana an'ilay izy androany. And please, if you have a piece of paper and a pen, Miangavy raha ohatra hoe manana taratasy kely ianao sy stylo, have it ready. dia atao vonona ilay izy. If you don't have, you can share amongst each other. Dia raha ohatra tsy manana ianao ka raha misy manana mihoatra dia mba zarao. Because today we're not only going to listen, Satria androantsika tsy hoe hihaino fotsiny, we're going to put it into practice. fa ampiaritsika ilay izy. Why? Fa maninona? Because God wants to change us. Satria Andriamanitra te hanovantsika. But we must start acting towards that. Fa mila mamaly ao anatin'izay nefa aloha sika. And you know what, church? Mba fantatrao ve ry fiangonana? I said to that man who said to me, he doesn't want to do business with Christians. Mba fantatrao ve ry fiangonana fa zavatra niteneniko tamin'ilay lehilahy le niteny tamiko hoe za tsy te hanana fandrarana miaraka amin'ny kristianina. I said to him, Zao no lazaiko taminy. it's time for you to do business with God. Toy hoe fotoana zao hanaovanao fandrarana miaraka amin'Andriamanitra. And he will show you the right people. Dia Andriamanitra ny eo anao ny olona mety tokony hiara-iasa aminao. The mistake is not only with the Christians, Ny olana indraindray tsy dia le hoe le kristianina loatra, because the mistake is, who do you depend on? fa ny atosoana indraindray dia hoe iza kay ny ankinanao. And I said to him, you must learn something today. In Matthew 3, verses 8, even the disciples was asking Jesus, how will we know? Dia ozy taminazy hoe androany ianao mila mianatra satria ny tenin'Andriamanitra milaza ao Mateo 7:9 hoe na dia mpianatra ary na ny tany hoe ahoana ny ahafantaranay. And Jesus says, Zao no lazain'i Jesosy. you will see in their clothes, Jesosy ka niteny hoe hitanao amin'ny akanjony eny ilay izy, the way they walk, ny fomba fandehanany, and the way they act. ny fomba famindrany sy ny fomba fanaovany zavatra. Is that what he said? Zany ve nolazainy? The kind of watch he wears? Le karazana montre anaovany. Look for the cross around his neck. Jereo tsara le azo fijaliana eny amin'ny tendany. Go quickly and see the car he drives. Ndana jereo aingana hoe inona kay karazana tomobilina hoentiny. And if he's got a beautiful wife. Dia jereo koa raha ohatra hoe mba manja le vadiny. No. Tsy zany mihitsy. He says you will know them by their fruit. Izy hoe ho fantatra reo izy amin'ny vokatra hoentiny. You will know them by their fruit. Ho fantatra reo izy amin'ny alalan'ny vokatra hoentiny. So the fruit of the flesh Ny vokatry ny nofo is that Galatians 5 verses 19 to 21. dia le Galatiana 5:9-7. It's fornication, uncleanness, lavishness, Fitsangatsangana, fahalotona sy ny filalaovan-dratsy, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousies, wraths, fractions, divisions, and parties. Fanipotsampy, filalaovana ody ratsy, fiampiandaniana sy ny fialonana sy ny fahatezerana sy ny fisarahana sy ny fitsitokotokona. Verses 21. 20. Envious, drunkenness, revelings, and such like, of which I warn you, even as I did forewarn you, that they who practice such things shall not inherit the kingdom of God. Ny fialonana, famamona, filalaovan-dratsy sy ny zavatra rehetra ohatra zany efa nampitandremako anareo fa ny karazana olona ohatra zany tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. So he's talking about manifestation of the flesh. Dia eto izy miresaka momba ny fisehoan'ny nofo. And then he says in Colossians 3, Dia zao no lazaina amin'ny Kolosiana 3. I want to go there and read it for you. Tiako vakinao anao le izy. It starts in verses 15. Kolosiana 3:15.
Let the peace of Christ rule in your hearts. Aoka ny fiadanan'i Kristy anjaka sy anapaka ao anatin'ny fonareo. Since as members of one body you were called to peace. Satria amin'ny matena iray isika dia natsoina ho amin'ny fiadanana isika. And be thankful. Dia aoka isaotra. Then he says there's a couple of things we should put down. Dia eto izy miresaka hoe misy zavatra maromaro tokony avelantsika. We go to verse 5. Dia Verses 5. ny andininy fahadimy. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Aoka ho faty azy zavatra rehetra mbola anontany. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. Favetavetana sy filalaovan-dratsy izay fanompotsamo zany. Because of these, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived. Nohony amin'izany zavatra zany dia tonga ny fahatezeran'Andriamanitra fa efa nandeha tamin'izany fiainana izany nareo tany aloha. Verses 8, but now you must also rid yourself of all these things as these anger, rage, malice, slander and filthy language from your lips. Ny andininy fahavalo dia miteny hoe fa mila esorinareo hiala eo aminareo zany ny fahatezerana, fahavinirana, ny fahafetsifetsena sy ny fitenenana amin'ny zavatra ratsy rehetra mivoaka ny vava. Do not lie to each other, Aoka tsy andangy. since you have taken off your old self with its practices. Hoe miala amin'ny zany filalaovan-dratsy zany ianao anala ny tenanao ao anatin'izany. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Dia mametraka an'ilay sary lay izay noforonina amin'ny endrik'ilay mpamorona. And I will read Ephesians 4. Dia tiako vakiana ny Efesianina toko fahaefatra. Ephesians 4 verses 30. Verses 30 and 31. Efesianina toko fahaefatra ny andininy fahatelopolo sy ny andininy raiky amby telopolo. Okay. Verses 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Aoka tsy hanao izay hampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ianareo izay mamonjy ianareo amin'ny andro famonjena. Verses 31. Get rid of all the bitterness, rage and anger, brawling and slander. Aoka ianareo hiala amin'ny fangidina, fahatezerana sy along with every form of malice. sy amin'ny fahafetsifetsena rehetra lolopo rehetra. Verses 32. Ny andininy faharoa amby telopolo. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo amin'ny Kristy. I know it's a lot of things, Fantatro hoe zavatra be dia be ilay niresahana teo. but the Holy Spirit asked me to read all of us. Fa mifanahy masina ny teny tamiko hoe tokony ho vakiako izy rehetra. And I want to share a small testimony regarding that. Dia te hizara fijoroana vavolombelona fohy momba n'izay zavatra izay. I'm glad you didn't know the old minded. Faly afa tsy fantatrareo le mainderta taloha. Because really, if you want a fight, I'm very faithful, I will give it to you. Hitanao raha ohatra hoe mitady ady ianao dia za olona mahatoky dia omeko anao le izy. And people were always asking me, why are you fighting so much? Dia ny olona manontany foana hoe fa maninona ka ianao miady lava? I say, I'm just obedient. He was looking for a fight, so I gave it. Ho izay hoe makatoa fotsiny ange satria izy nitady ady dia za manome anazy an'le izy. So I was very tempered. Za dia olona nanana ohatrany hoe toetra ratsy. It's like a very tight line. If you let it go, Raha ohatra ianao zao ohatra hoe misy zavatra fatoranao dia efa mifikitra mafy le izy dia vao avototra ao le izy dia tonga dia lasa iny. and one of my problems, I was good in fighting. Dia ny olako dia za tena nahay ny ady. And when the Holy Spirit confronted me on the age of 39, Dia tamin'izaho 7 amby telopolo taona dia nila niatrika amin'ny fanahy masina momba an'izay zavatra izay. I had to stop with all my old things. Za nila nijanona tamin'ny zavatra nataoko ratsy tany aloha. And I don't think you will have liked me so much then. Za tsy mieritreritra hoe raha ianao no nahita anahy tamin'izany dia ho tianao Because I was gambling.
satria nanao filokana You know, I was fighting dia fantatrao koa hoe za tena olona miady pornography, fijerenana reny orona tsara mamoa fady reny prostitution, fandehanana mitady pampanofatena love of money. ny fitiavam-bola And then I started to serve God. dia taorianan'izay dia nanompo an'Andriamanitra. Now I'm very excited. Dia zao metanetana And I started to minister to a rugby team there in South Africa. dia nanompoka nanao asa fanompoana tamina ekipa mpanao rugby tany Afrika Atsimo And they invited me to a city, Bloemfontein. dia misy toerana zay any Afrika Atsimo hoe Bloemfontein dia nasainy ry zareo tany amin'io toerana io They say there's a curse on this stadium. They never win any game there in that stadium. dia ozy izy ry zareo hoe tena misy ozina mihitsy ty stady ty fa ohatra mbola tsy naresy mihitsy zay teo amin'io stady io. And I was phoning one of my missionary friends, dia niantso namana misionera this lady, and I said to her, Carol, we have to go to Bloemfontein. dia ozy taminazy hoe Carole andaotsika isanao any amin'ny Bloemfontein. And she says, Maynard, okay, let's go. dia ozy izy hoe Maindert eny ary ndao andeha. And we went there and we were ministering to that men, dia lasa eny andeha tany dia nanao asa fanompoana tamin'ireo mpilalao ireo. breaking curses. We were praying so hard. We were doing a lot of things, dia nanomboka namotika an'ilay osina dia mivavaka be zay dia nanao zavatra maro samihafa. giving word to them, prophetic word. We were serving them, washing the feet. It was really wonderful. dia nameteny faminaniana ho an'ery zareo nanasa ny tongotra ery zareo sy nanao zavatra be dia be tena nafinaritra tamin'izany. I was on top of the world. dia ohatry ny hoe teo amin'ny tapon'izao tontolo izao mihitsy ny toerana nisy But there's a but in this story. fa misy zavatra ratsy tao anatin'izay tantara izay. I didn't know the word of God very well. za tamin'izany tsy dia nafantatra ny tenin'Andriamanitra tsara. I wasn't warned that Satan, when he sees you are changing, he wants to attack you again. dia za tsy nafantatra tamin'izany hoe rehefa mahitanao miofo satana dia te hanafika anao indray. Now we are finished. We had a good time. dia vita le fotoana dia nafinaritra le fotoana tamin'izany. They give us some tickets. We can go and watch the game. dia nomena ry zareo tike zay hoe bie zay hoe nareo afaka mijery an'le lalao rehefa manomboka ny lalao. And now I'm actually floating dia because, ohatra ny tena nitsingevangevana mihitsy hoe tena mahafinaritra zany. because we just served people and we served God, and I'm in a good place in my life. dia satria zay avy nanompo olona dia manompo an'Andriamanitra dia tena eo amin'ny toerana tsara misy anahy eto amin'izao tontolo izao. And I was walking to the stadium, dia lasa nandeha namonjy an'le toerana filalaovana. and a guy came to me. He touched me like this. dia nisy lehilahy anankiray nanantona anahy dia nikasiana ohatr' izao He said to me, "You want to fight?" izy izy hoe dia iady ianao. I was so surprised dia gaga be because now I'm a changed person. How can you want to fight with me now? dia zay hoe za zao olona novaina dia ahoana ianao zao te hiady amiko. And can I promise you, church, dia afaka mampanantena anao ary fiangonana. I still wanted to. Tanao mbola te hiady tamin'izay. So the need didn't go anywhere. le filana te hiady tsy hoe nandositra akory. And I answered him in this way. dia zao no fomba namaliko azy. I said to him, I really want to. dia zay hoe tena te hiady aminao mihitsy But today I'm choosing not to. fa androany manapa-kevitra tsy hanao an'izany. Go in peace. Mandehany anao ampiadanana. And I went away. dia lasa niala. And this lady, Carol, that was with me, dia le vehivavy Carole zay niaraka tamiko. she looked at me and says, Maynard, dia nijery anahy tsara izy dia ozy izy hoe Maindert. I know you very well. izy hoe fantatro tsara ianao. And this is not the type of thing you will do. dia zany karazan-javatra tsy ho ataonao mihitsy. You will rather ask for forgiveness afterwards. fa tsara nenao angamba ny tena mety aminao hoe mangataka famelan-kelika ianao rehefa avy niady. And she said to me, Maynard, you are really changing. dia ozy izy tamiko hoe Maindert tena niovy And I ianao. said, glory to God. dia ozy hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. I'm sharing this to you zaraiko aminao zay zavatra zay so that you can be inspired. mba hampatonga anao ho inspiré. Because sometimes even my children will ask me, satria indraindray na ny zanako aza manontany tell me more about your old life. hoe mba tantarao anay le fiainanao tany aloha tany. Because your friend still talks about it. satria namanao mbola miresaka momba an'izany. And I said to my son, Ruben, dia zao ny teneniko tamin'ny zanakilahy Ruben. you will never see that. ozy hoe tsy hahita an'izany na oviana ianao. Because that manifestation of a flesh satria zay fisehoany teo amin'ny nofo zay belongs in the past. any lasy zany. I can still fight.
Zaho mbola afaka miady. I can still do all the things I used to do. Zaho mbola afaka mamerina ny zavatra rehetra nataoko tany aloha. But the important thing is, Fa ny zavatra manandanja dia izao. that was what Jesus said. Izao no lazain'i Jesosy. I give you life Izy hoe zaho manome anao fiainana and I give you death. sy manome anao fahafatesana. And he says, choose life. Ianao izy miteny hoe safidio ny fiainana. And every day you will wake up with some thoughts. Dia isan'andro ianao dia mifoha miaraka amina eritreritra. And you have to choose. Dia ianao mila misafidy. Even if a challenge comes, Na dia ohatra raha hoe tonga le fiovana, you choose. ianao no misafidy. And up to today, Ka nanomboka tamin'izany ka hatramin'izao andro izao, no one ever tsy nisy olona zany wants mihitsy. to fight with me anymore. Tsy hoe te hiady amiko intsony. Because if you understand Ephesians 6 verses 12, Satria raha azonao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana 4:12, where Jesus says, your fight, your war is not against flesh and blood. hozy izy hoe ny adinareo dia tsy amin'ny nofo sy rà. Our only war is against Satan and the evil forces and the forces of this earth. Fa ny adintsika dia amin'ny Satana sy ny amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra isy eto amin'izao tontolo izao. Your fight is not with your father. Ny adinao tsy hoe amin'ny rainao. Your fight is not with your brother. Ny adinao tsy manohatra ny rahalahinao. Your fight is not with your uncle. Ny adinao tsy amin'ny dadatoanao. You know how many times the Holy Spirit have to tell me? Mba fantatra hoe impiry ny fanahy-masina no miteny ahy. Mind that even if you don't like your father-in-law, Izy hoe na dia tsy tianao ary ny rafozan-dahanao, choose to love him. dia ianao mila misafidy ny tia azy. Choose to bless him. Ianao mila misafidy ny ta azy. And I have to do it every time when I see him. Dia mila ataoko foana ilay izy rehefa mihaona aminy aho. And then I can react in peace. Dia afaka mamaly am-piadanana avy eo. It doesn't matter if he doesn't change. Tsy mampaninona na dia tsy miova azy izy. You choose to change. Fa ianao no misafidy hiova. And if your wife doesn't want to change, you change. Raha ohatra hoe tsy te hiova ny vadinao dia ianao mila miova. And if your children don't want to change, you change. Raha ohatra tsy te hiova ny zanakao fa ianao mila miova. And one day they will stop and say, Daddy, it's time today that I want to change as well. Fa ndray androany mety hitranga ilay izy hoe dada, androany izay anapa-kevitra hiova. Why? Fa maninona? Because everybody wants to bear the fruit of the Spirit. Satria ny olona rehetra dia te hitondra ny vokatry ny fanahy. So I want you now to take that paper. Tiako ianao zao andray an'ilay taratasy. I'm going to give you 5 minutes. Meko 10 minitra ianao. And you become quiet now. Dia tsika rehetra angina zao. And you write down the things that's still holding you back. Dia soratanao daholo ny zavatra mbola miazona anao. And you write it on a piece of paper. Dia soratanao ilay izy ao anatina taratasy. And then after that we're going to pray over that. Dia aorianan'izay dia hivavaka tsika ny amin'izany zavatra izany. And it's going to break the power of it. Dia amotika ny herin'izay zavatra izay ny vavaka ataontsika rehefa eo. And then I'm going to give you like a script. Dia omeko teny ianao rehefa avy eo. When you go to the doctor, Raha ohatra ianao zao makany amin'ny dokotera, when you are sick, rehefa marary ianao, you don't walk away and you are healthy completely. tsy hoe akory hoe rehefa miala amin'ny dokotera ianao dia nahita an'ilay dokotera fotsiny dia mivoaka ao dia sitrana. No, you've got a diagnosis. Omena diagnostika aloha ianao. And then he gives you some medicine. Dia omeny ordonnance ianao ao anatin'izay asiany fanafody. And you use that medicine to become better every day. Dia ampiasainao ilay fanafody mba hahatonga anao ho tsaratsara kokoa isan'andro. So I'm going to give you a script, Dia omeko ordonnance ianao rehefa eo. the word of God to take with you so that you can use it. Ny tenin'Andriamanitra no ordonnance omeko anao mba hahafahanao mitondra an'ilay izy sy ampiasanao azy. Amen. Amen. So I give you that 5 minutes now. We're going to play a song. Omeko 10 minitra anao dia hisira andeha moramora aorianao. And I give you some time to think and to meditate and to put that on a piece of paper. And don't look around on the other people, what they have. Dia omeko fotoana ianao isaintsainana sy anginana ao anatin'izay ahafahanao manoratra an'ilay izy. Dia aza mangalatahaka tompoko. It's something between you and the Holy Spirit. Fa mombanao sy ny fanahy masina ilay izy. I give you 5 minutes. Omeko 10 minitra ianao. No.
I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Raha ohatra tsy manana taratasy ianao dia afaka soratanao amin'ny telefoninao koa ilay izy. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all to Him I freely give. I will always pray and trust in His presence daily live, and I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Yes, Lord, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Do you need more time? Ampy ve ny fotoana nomenanao? Is everybody finished? Navita daholo tsika rehetra. You're going to understand why I did this today. Ho azonao hoe inona ny antony nanaovana an'izao zavatra izao androany. Because that thing you wrote down on that paper or on your phone Satria le zavatra nisoratanao na tamin'ilay taratasy na tao anatin'ny telefoninao, is holding you back mety hoe mihazona anao le izy tsy handroso. to be like Jesus. Mihazona anao le izy tsy hatonga anao ho tahaka an' Jesosy. And church, Ry fiangonana, we can overcome that. afaka niaresy an'izany ianao. Otherwise, the scripture in Philippians 4 verses 13 that says, I can do all things for Christ giving me strength, it's got no value. Dia satria raha tsy afaka niandresy an'izany ianao dia tsisy dika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Filipiana 4:7 hoe noho ny amin'ny Kristy dia afaka manao ny zavatra rehetra. That thing that's holding you back, that you wrote on that paper, is part of all things. Le zavatra nisoratanao anatin'ilay taratasy izay mihazona anao dia anisan'ny zavatra anlasa. Don't think too much about it. Aza eritreretina be le izy. That's why in Romans 12 verses 2, God says, He wants to change you by renewing your mind. Zay moa tonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina 12:2 teny hoe te hanovanao izy amin'ny alalan'ny fanavaozana ny fisainanao. Think differently about the fruit of the flesh. Eritrereto amin'ny fomba hafandray le vokatry ny nofo zao. Because we do not want to lie to each other. Satria tsika tsy te hifandainga. We do not want to be bitter. Tsy te
anana fangidiantsika ao anatintsika. We do not want to be like the world when I not missed my flight when the flight was cancelled. Dia tsy te ho tahaka an'izao tontolo izao tsika tahaka anazy hoe rehefa an'io ilay mivolona koa dia tsy te hireagira ohatran'ny olona izao tontolo izao ah. You see the manifestation of the flesh. Hitanao ah hoe le fomba fitranga ny zavatra ranofo. That's easy to react like that. Tabataba sy fimomononana ohatran'ilay nataony teo ah mora kely ny manao an'izany. It takes more self-control not to fight than to fight. Ohatran'ny hoe sarotsarotra kokoa ny mifetena tsy hiady noho ny andeha hiady. It takes self-control to make sure your eyes doesn't wander around. Mila fifehezan-tena ianao ah hoe masinao ah tsy lasa mijerijery zava-poana fotsiny. But the scripts I want you to write down. Le ordonnance tiako soratanao zao dia zao. We start by Luke 10 verses 19. Atombontsika ao amin'ny Luka 10:7. Where God says, Zao ny tenenin'Andriamanitra. I give you the power Izay nomeko anareo ny hery. to trample on scorpions and snakes. Meko anareo ny fahefana hanitsaka maingoka sy mena rano. I want you to write down 1 John 4 verses 4. Tiako soratanao koa ny Jaona 1:4. He says, he that is in you is greater than the devil in the world. Izay milaza hoe izay ao anatinareo dia lehibe lavitra noho ny ao amin'izao tontolo izao. I want you to write down Tiako soratanao zany. 2 Timothy 1 verses 7. Timoty faharoa 2 Timothy 1 verses 7. Timoty faharoa 1:7. He doesn't give you a spirit of timidity, but a spirit of power and of love and of self-control. Fa tsy omen'Andriamanitra fanahy osy isika fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. And Philippians 4:13, I can do all things through Christ giving me the strength. Filipiana 4:7 mahay zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy izay mampahery ahy. And the last one is Philippians 2 verses 10, Ary ny farany dia Filipiana 2:10. where you say, in the name of Jesus, Izay milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy, everything in heaven, ny zavatra rehetra ny an-danitra, everything on the earth, zavatra rehetra ety ambonin'ny tany, and everything underneath the earth will bow its knees. sy ny zavatra rehetra ny ambanin'ny tany iandohalika. That is the scripture you should know. Zany dia anisan'ny ten'Andriamanitra tokony ho fantatrao tsara. And I didn't stand here without a reason. Za akory tsy mijoro eto hoe tsisy antony ny joroko eto. That was my medicine every single day. Fa zany ny fanafotoko isan'andro. I made a cart Za ary nanao ohatran'ny hoe karta kely mihitsy. and I was laminating it. Dia plastifieko mihitsy ary le izy. And I was using it every day when my mind wants to do something he used to do. Dia ampiasaiko le izy isan'andro rehefa manomboka te hanao zavatra ohatran'ny hoe efa nazatra anazy taloha ny fiainako. I will Ny say, saiko. okay, brain, Dia za hoe ry ado. lob come in. Le zavatra rehetra ao anaty ado ao. I want this thought Tiako zao eritreritro zao. to be different. Iova. I'm changing it Ovaiko le izy. from lust Hoe amin'ny filan-dratsy to love. sy ho amin'ny fitiavana. I want to use an example. Dia ampiasa ohatra anankiray aho. There was a young boy I was working with last couple of months. Nisy lehilahy anankiray, nisy kizilahy kely anankiray zay nanaovako asa fanompoana nandritra ny volana maromaro. 17 months, his father unfortunately hanged himself. 17 volana lasa zay mampalahelo dia hoe nananto tena ny rainy. And he was the first one to find him. Dia izy le voalohany nahita le dadany hoe efa maty ny antony. So he couldn't even study because he was busy with his matric. Dia taorianan'izay izy satria izy ohatran'ny hoe hanala baka aty amintsika dia tsy afaka nanohy fianarana. And when I started to work with him, Dia rehefa nanomboka niarany asa taminy I said to him, that memory that he saw all the time, dia ozy aho taminazy hoe zay fahatserovany zay zay hitanao ohatran'ny hoe le dadany miantona eo amin'le mifatotra mitady manaty tena. I said to him, close your eyes. Zay hoe akipingy hoe masonao hoe And I want you to close your eyes as well. tiako koa ianao anakipy ny masonao amin'izao fotoana izao. I said to him, while closing your eyes, think of a good memory of your father. Dia zay hoe rehefa mikipy ny masonao dia manomboka mieritrereta fahatserovana tsara niaraka tamin'ny dadanao. And immediately a smile came on his mouth. Dia teo ny eo ihany dia nisy fitsikina teny amin'ny vavany. And I said to him, what do you see? Dia ozy taminay inona kay ny zavatra hitanao? He sees his father
is in a car and he's playing good music and they say, son, come and have a look here, listen to this music. Dia izy hoe zaho izy izy mahita ny dadako mandefa mozika ao anatin'ny tomobila dia miantso anao hoe zanako lahy afika ianao mijery dia enongela izany mozika izany. And maybe you can see a good picture of your father right now. Dia mety hoe ianao koa mahita fahatsiarovana tsara sy sary tsara ny dadanao amin'izao fotoana izao. And I said to him, okay, open your eyes again. Dia hoy izy taminazy hoe sokafo indray loha masonao. I said, so when you see your father, Dia hoy izy hoe rehefa mahita ny dadanao ianao, you immediately tell yourself, change that picture, you close your eyes and you see that picture. dia hoe rehefa hitanao le sary le ohatran'ny hoe le sary ny dadanao niantona tamin'ny tady dia soloanao aingana izay fomba fisainana izay izay eritreritra izay dia mahita an'le sary anankiray mahafinaritra ianao. So I want you to understand how your brain works. Dia tiako azonao hoe ohatran'ny ahoana ny fomba fiasan'ny atodoanao. He cannot discern between facts and fiction. Dia ny atodona indray tsy mahavita manasaraka ny hoe zavatra tena misy sy ny zavatra kisarisary. He cannot distinguish between reality and possibility. Tsy indray tsy afaka ohatran'ny hoe manasaraka ny hoe zavatra hita maso sy ny possibilité. So church, Fiangonana. 3 weeks later, 3 herinandro taorianan'izay, that boy only saw the picture of his father laughing and playing that music. dia zay ankizy lahy zay tsy nahita fa tsy ny sarin'ny dadany hoe mifaly sy mandefa mozika. And he started to be happy and he's a new person. And I also gave him that script. Dia nanomboka faly izy sy lasa tonga olom-baovao dia nomeko anazy koa le ordonnance nomeko anao teo. I even want to start to cry now. Za raha te hanomboka hitomany zao. Because I see something so small. Satria mahita zavatra kely. Just a small alignment here. Ohatran'ny hoe zavatra kely afaka amboarina ao anatin'ny ado. And the power of that scripture Ary ny herin'le tenin'Andriamanitra in 3 weeks. tao anatin'ny 3 herinandro. He was soft. Dia nanomboka nanalefaka azy le izy. He was happy. Nanomboka nampifaly azy. And he suddenly was free. Dia tampotampoka teo izy afaka. And you can be free. Dia ianao koa afaka no afaka. Whatever is holding you back, you can be free. You can walk out in this church today free. Dia na inona zavatra miazona anao dia raha mivoaka eto amin'ity toerana ity ianao dia afaka hiaina fahafahana. And I want you to close your eyes now. Dia tiako akipinao indray masonao zao. And I want you to think of the things that you put on that paper. Dia tiako saintsainao le zavatra nosoratanao tao anatin'le taratasy na tao anaty telefona. Forget about anybody around you. Adinoy ny olona manodidina anao. And I want you to see the cross of Jesus Christ. Dia tiako ianao isaintsaina ny hazofijalian'i Jesosy Kristy. And I want you to see the pain and the suffering he had to go through to take that cross. Dia tiako isaintsaina ianao ny amin'ny fahoriana sy ny fanaintainana izay noentiny tamin'izy ny lanjan'ny hazofijaliany. And I want you to listen to the words he said from the cross. Dia tiako mba hienonao ny teny izay niteneniny teo amin'ny hazofijaliana. Father, forgive him because they do not know what they do. Raha eo mamelany ny elony fa tsy fatany izay ataony. When you started to do this sin, Tamin'ny ianao nanomboka nanao an'io fahotana io. when you started to have these bad habits, Tamin'ny ianao nanomboka nanana an'io fahazaran-dratsy io. when you started to do the things that's now keeping you in bondage, Tamin'ny ianao nanomboka nanao an'le zavatra izay miazona anao voafatotra zao. you did it without knowledge. Ianao nanao an'le izy tsy nisy fahalalana. You did it without understanding. Mety nataonao le izy tsy tamin'ny fahatakarana. So I want you to see the hand of Jesus over you, Dia tiako ianao ahita ny tanan'i Jesosy mitsotra eo aminao. saying to you, I forgive you, my child. Miteny aminao hoe mamela anao ary zanako. I forgive you, my child. Mamela anao ary zanako. Nobody's going to throw a stone at you, Tsy misy olona na dia iray aza hitoraka vato anao. not even me. Na izara tsy anao an'izany. I didn't come to judge the earth. Za tsy tonga kory tsara an'izao tontolo zao. I came to save the earth. Fa za tonga amonjy an'izao tontolo zao. I came to save you. Za tonga amonjy anao. And I want you to see that picture of Jesus Christ. Dia tiako ianao ahita an'izay saran'i Jesosy Kristy izay. See that love in his eyes. Tiako hitanao ny fitiavana ao anaty masony. See him telling you, I want you to forgive yourself. Dia tiako ianao ahita anazy miteny aminao hoe tiako ianao amela ny tenanao.
And my brother and sister, raha lasana bavy doesn't matter how long you've been struggling with this problem that you have put on that piece of paper. tsy mampaninona hoe afriana zay a ny divanao a sy ny sanao saina mafy a tamin'ny zavatra zay nisoratanao tao anaty taratasy io I want you to give it over to Jesus now. fa tiako fotsiny le izy omenao an Jesosy zao. And in Colossians 2:14 he says, he will nail that to the cross and take it away. dia ao amin'ny Kolosiana toko faharoa ny 10 izy miteny hoe fantsihany eo amin'ny hazo fijaliana le izy a dia mijanona eo amin'ny hazo fijaliana. Thank you, Lord Jesus, Saotra Tompo Jesosy that you take this away. fa nanaisotra an'izany ianao. Because in Matthew 11 verses 28 you says, all of you that are heavy burdened, satria Mateo toko faha 12:20 miteny hoe ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana come to me and I will give you rest. manatona amiko a dia za hanome anareo fitsaharana Because my yoke is light satria maivana ny ziogako and my burden is soft. ary maivana ny etako. Please give it to God today. mba mingavy ianao a homeo an'Andriamanitra le izy androany. Don't walk out of this church today with it. aza mivoaka eto amin'ity toerana ity mbola miaraka amin'izay zavatra izay. Thank you for that, Lord. Saotrany amin'izany Tompo. In Jesus' name we pray this. amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Amen. Amen. And I want to tell you what's going to happen when you leave. tiako tenenanao a ny zavatra hitranga rehefa miala eto ianao. Satan is going to give a thought to you that, this was not really powerful. dia satana dia amin'ny fisainana anao hoe tsy tena omby ny zavatra iny. People will tell you, you see, you do it again. dia ny olona koa mety hitenanao ijerefa ataonao indray le izy. And I tell you today, when you fail, fa tiako tenenanao androany raha ohatra ianao hoe lavo you just ask for forgiveness again. dia mangataka famelan-keloka indray ianao You use that script dia ampiasainao a le ordonnance teo and you break that. dia pitehanao le izy. And you break it. dia pitehanao le izy. And you break it. dia pitehanao le And you izy. break it. dia pitehanao le izy. And you go from strength to strength and glory to glory. dia andehanao amin'ny hery a makany amin'ny hery sy voninahitra makany amin'ny More voninahitra. of him and less of you. mitombo a ny aminy a dia mimienany aminao. More of you, less of him. mitombo a ny aminy a dia mimienany aminao. Every day improving and improving and improving. isan'andro ianao a dia misy fivoarana foana. More of him and less of me. mimiena ny momba anao a dia mitombo ny momba azy. Less of the flesh. mimiena ny momba ny nofo. And it will help you not to manifest in the flesh. dia anampy anao zany a tsy hamaly a amin'ny nofo. And when you want to manifest, you say, calm down, Mindert, calm down. rehefa te hamaly ianao amin'ny nofo dia miteny hoe milamina ianao. Sit. petraka And let God. dia avelao Andriamanitra. And let God. avelao Andriamanitra. And then we can be proud ambassadors of Jesus Christ. dia aoka isika amin'izay fotoana izay isika dia ho ambasadera mirehareha ho an'i Jesosy. Mes sautra betsika. Saotra betsaka tompoko. Alléluia. Tiako mafitsika voninahitr'Andriamanitra. Saotra ny tompontsika ny amin'ny afatra ho antsika indray androany. Programantsika dia tahaka an'izao. Rapitso eto iantsika miverina amin'ny 7 maraina ny fotoanan'ny fandraisana ny fanasana ny tompo eto rapitso hanasana antsika rehetra. Tongava hiaraka iombona latabatra amin'i Jesosy indray rapitso maraina amin'ny 7 eto amin'ity toerana ity. Alléluia. Ny programantsika amin'ny herinandro iny latsinainy ny talata ny alarobia ny fotoanan'ny sekoly tahaka ny mahazatra antsika ihany etsy amin'ny supérieur ao amin'ny rihana faharoa amin'ny 7 ora maraina. Latsinainy sekoly famahana olana ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia dia sekoly ny fitahina sy ny fanambiana toetra anasanantsika reo fotoana amin'ny herinandro ho avy ireo. Akoatran'ireo misaotra ny tompontsika fa manana programa indray tsika ho amina famonjepana amin'iny herinandro ho avy iny. Manana croisade tsika amin'ny herinandro. Alleloia. Tiako tsika ho a Jesosy. Dia efa hitanareo izy io efa hitantsika any fiombonana famonjepana miaraka amin'ny Jesosy amin'ny sabotsy 25 sy ny alahady 26
novambra ho avy zao a amin'ny efatrora sasany ariva eny a soavy masoandro a ao amin'ny seuze soavy masoandro eo tokotany zany misy tokotany malalaka be zay ao dia io fotoana sarobidy indray raha tsika iombonana ao anatin'izany hoe famonjem-panahy zany anasanantsika rehetra dia raha mety tsy afaka nakany amazangahy ianao dia tsy soavy masoandro misy aleloia dia tsisy hafa tahaka le tany mazangahy io fa izy aty Antananarivo fotsiny dia tsika rehetra mihitsy no asaina satria tena tsy lavitra atsika io a amin'ny efatrora sasany ariva manomboka le fotoana ny sabotsy zany dia ny lahady a amin'ny efatra sasany ihany koa ary mbola misy vaovao koa misaotra ny tompo ho avy eo pasteur Joseph Dafy amin'io fotoana io dia io ny programmatsika dray amin'ny herinandro avy iny a miaraka miobabavaka tsika ao amin'ny fanatanterahana sy ny fahatotosany zany fotoana zany a dia tsika rehetra ihany koa takizay koa ny sampana rehetra dia efa misy indray ny fandaminana vaovao zany atrehantsika n'io fotoana io akoatran'izay a dia ny fotoanatsika mino fa tsisy miovaka ny amin'ny semaine iny a zoma tsika miverina eto a amin'ny efatrora tolakandro ihany ny fotoanatsika eto dia raha tsy diso a ny sabotsy a mbola misy fotoana koa eto ny sabotsy maraina amin'ny fitora ihany ny fotoanatsika eto ny sabotsy maraina fa ny sabotsy ariva zany no any asoavy masoandro dia akoatran'izay a ny sampana dia efa entanina sady a satria izy io a croisade erahana amin'ny fiangonana manodidina rehetra eny amin'ny faritry soavy masoandro iny a dia mba niantso atsika koa izy mba hiaraka iombina amin'ny fotoana io satria ny sabotsy manomboka amin'ny roa ratolakandro a dia anatanteraka diabery zareo eny amin'ny faritry soavy masoandro iny dia ao anatin'izay zany no anasanatsika ny mpiaramanompo a ny ambassadeur nrehetrarehetra zay afaka mandeha dia miaraka amindry zareo ao anatin'io diabe io amin'ny roa ratolakandro fotoana io a dia rehefa tapitra zany le diabe dia tonga dia miara mirodorodo miditra ao anatin'ilay fotoana amin'izay tsika amin'ny fotoana io dia misy fizarana flyers moa zany any amin'ny fotoana io a iarahana amin'ny reo fiangonana zay miara-miombona ao anatin'izany fotoana zany da iny jesosy misaotra ny tompontsika akoatran'izay misy programma hafa ity a anasako anao ngamba hivavaka aloha tsika anomboka anolotra fanatitra dia rehefa aveo teniniko le programma manaraka injiro tananao dia hivavaka ary tsika ao amin'ny fanatitra misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i jesosy a dia misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao a ianao no nitasy nanambina ny tsirairay avy tamin'izay rehetra nalehanay dia misaotra fa verin'izay miaraka amin'ny fafolo-karena ny sakrifisy ny fanatitra zay hoentin'ny tsirairay amin'ity androandroany ity mba akasitrao zany Andriamanitra ho voninahitry ny naranao satria vokatry ny fony ny tsirairay avy natolotra indray amin'ity androandroany ity hanomeza amboninahitra anao dia mankasitraka ny amin'ny fitiavanao voninahitra tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Misy programma tsara mahafinaritra be ity a asaiko raha lahy Karima ho avy ety tsy hiry izy fa aloha izy ny anazava azy zava-topoko tsy prévu teny eto fisy misy zavatra ohatr'izao zany a ny vadiko bodikely anao an'ny tournage le clip a le irairaitsika eto foana hoe no limite amin'ny talata zao a le izy no atao dia ny antony hitsanganako eto zany a mitady figurant zay a dia tsara hoe pino daholo le izy dia faharoa raha misy ato amintsika tsisy hoe inona fa raha misy manana foty anao an'le izy tsisy hoe tanorana lehibe fa zay te a olona eo amin'ny 7 eo a hatramin'ny 5 eo ny ilaina dia tsy voatery hoe tsika ireo fa mety hoe misy namana hafa koa fa zay ny anina zany any tosy any Ambomamorony le izy no atao a Ambomamoro manary any tosy fa zay manana fo anao an'izay zany a dia afaka misoratra anarana dia jerevantsika hoe efa feno le izy na tsy dia zay 10 tonga voaloha zany dia ie dia zay ina ny adiniko zay dia le izy amin'ny 9 ariva le tournage manomboka
Izany hoe mety ho taratara kely. Dia zay. Ie, dia raha misoratra anarana kely angambany zay mety hoe te hanao an'ilay izy sy zay. Le izy tsisy hoe karama, tsisy hoe anina. Tahiny Jesosy tompoko. Alleluia. Ohatrany hoe hitanareo ngamba lela hoe no limite iny. Dia no limite iny ny atao nefa le no limite hitanareo ihany ngamba ny vesatry ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'le hira. Fa tena manaitra présence be mihitsy le hira rehefa hoe alohan'ny atrehantsika asa fanompona. Tena hita mihitsy hoe fanamasina no nametraka an'le izy ao anatin'ny bobo. Dia raha tianareo tena tsika ny mahay an'le hira satria hitanareo ao anatin'ny efitra le izy. Dia mandeha le hira dia izay olona tokony mahay an'le hira ny manaraka an'le hira. Fa ohatra ka hoe olona hafa ivelantsika zany makany izay mihitsy le zavatra tiany tonton Karim matongavana. Dia mandeha le hira dia mahafantatsika tsy hoe ny olona zany mampahiratra trany jamba dia no reny ianao hoe no limite tsy mety. Fa olona mila mahay an'le izy zany mba manao an'le izy mahay structure zany ao anatin'le izy. Dia mangataka atsika rehetra mba zay afaka mba tonga hanohana satria mpanompon'Andriamanitra atao trano tokony tsika mibetsaka ao. Amen. Iazana jerevantsika zay fafahana hoe azo tokony atao amin'ny resaka fitaterana ao anatin'le izy dia samy ho tahin'Andriamanitra. Tehaka mafy be ho an'ny tompo. Aza dino fotoanantsika rapitso maraina eto rapitso maraina amin'ny fito ny fotoanantsika eto Tiatana mafy be tsika sady hitsangana handray tsodrano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Thank you, Mr. Trabetsika. May the Lord bless you. Itainao ne Jehova. May the God keep you. Itainao ne Jehova ka iaro anao. May the Lord shine his face upon you and be gracious with you. Amiraperatra ny tavany aminao ne Jehova ka mindrafo aminao. May the Lord turn his face towards you Ananitra ny tavany aminao ne Jehova and give you peace. dia ame anao fiadanana. Fa. Soavan'Andriamanitra anaty izao anareo Amen. Veluma tahim tumpu.